tranga izay nanjoany 7 Desambra 2024 tany Antolanaro izay membre ny K25 anisan'ny mpikarakara tao amin'ny K25. Ny aliny 7 Desambra rehefa vita ny fifidianana dia nandeha namita ny asako manaraka izay niasa tao amin'ny SRMV tao amin'ny commune tao amin'ny région. Ka rehefa vita izay asa izay tamin'ny roa maraina teo tapitra ny asa izay natao tao dia nanatitra ny ekipa izay mariako fa telona ny ekipa niara-niasa tamiko tao tamin'izany fotoana. Noho ny voatitra ny rola ny fahatelo farany izay lalana mandeha mondialy amiko ihany dia nahatsikaritra moto rehefa avy nametraka ilay namana anankiray moto tao aorianan'ny tomobila izay metiko. Rehefa nandeha lalana eo amin'ny 100 metra eo angambany dia nisy nandona ny tomobila fa aoriana. Rehefa nisy nandona ny tao aoriana dia nivoaka ny tomobila nanontany an'ilay olona izay olona mariaka etona fa olona rolany no nitaingina moto scooter. Dia moto maneno be ireny ny feon'ny moto zany. Rehefa nidina nanontany an'zareo fa maninona nodonina ny tomobila dia opa sy teny ratsy no navaly an'izany ary ny zavatra notenenina dia anga rehefa fomba navalomanana ianao dia miseho milay dia maninona no dominao zahay. Namaly ianao tamin'izay fotoana za ve ny eto aloha dia mandona anareo fa tsy nareo avany arina sady niezaka nijery ny tomobila tamin'io fotoana io hoe voadona ilay tomobila ve ho takizay nefa dia ohatrany nanosika anay ray lahy tao aorianan'ilay moto ary nienjera na niezaka nanohatra mo ka nienjera. Rehefa nienjera tonga dia lasa ry zareo nidina misy fidinana anankiray eo alohan'ny le toerana nitsangan'ilay fifamaliana kely zay. Nitsokana an'ilay nidina any amin'ilay lalana makany ambany izay ofortofo mahita an'ilay makany Blomonina ilay toerana makany à Paris nidina anakany zareo satria nitrangan'ilay fifamaliana teo amin'ny devant ny panorama. Rehefa avy teo dia saika hanenjika ny miditra tao anaty fiara dia voatazaka hoe tsy hitako intsony ilay moto dia nieritreritra andeha hody. Tsapako nefa avy eo fa mitsemboka be ny lamosiko ary nitsapany lamosiko gaga mahita rafy eny tao amin'ny lamosiko dia narehitra ny plafonety satria ny ora efa ny an'olo sasany maraina any. Nandrehatra ny plafonety dia gaga mahita ny vatako fa miboiboika raha koa ny eto amin'loana. Raha naveriko ny tsapaina tao aoriana dia misy lavaka koa ny lamosiko. Teo no niezaka ny antso izay namana akaiky sy ny olona nesaka tamiko izay teo amin'ny 2 minitra na 3 minitra teo angambany no apela afaka nataoko izay nilazako hoe voatifitra eto amin'ny BOA eto ambany eto izay lalana efa lalana makany an-trano moto moa ilay izy. Izay izay zavatra nitranga ny teo alohany io tiako marihana raha tao amin'ny SRMV izahay no niasa dia efa nisy fanakatsakanana ihany nataony mpomba ny kandida ankilany izay tsy namelanay anita ny asa fa rehefa nifampiresahana moa ry zareo hoe izahay ka solitena ity ny mandahanay mba hanao ny asanay izahay hanangona ny voka-pifidianana sy hakasary ny PV izay efa tonga. Dia nanakatsakany zareo tamin'ny voalohany fa tsy dia naharitra izay resaka izay rehefa nifampilaza nifampiresaka tamin'ny zareo ny momba ny asa izay kasainay natao sy ny andraikitray tamin'ny asa izay napetrakentina anay. Teo ihany koa nefa dia gaga izay rehefa mifampiresaka hoe eto amin'ny ilany ankaviako tamin'izay ora izay izay mariako etoana fa ny fahatongavan'ny vato vao manomboka nefa efa misy olona manao scanera efa avo dia avo ny scanna nataony efa any amin'ny zato any raha ohatra ka atao tombamaso dia nangatany maninona raha ohatra ka tsy afaka hiasa amin'ilay zavatra voasokafana ilay prix hosokafana io zay. Dia amin'ity madamo ity zay mangataka dia nivaly teny azo tamin'ny fotoana io hoe tsy afaka laina io ary tsy afaka kasihana fa natokana ho an'ny lehibe any distrika. Izay moa ny zavatra ny tena nitranga ary etoana ny atongavakely zany efa miatsara mivoaka ny hôpitaly dia manao izao témoignage ataoko izao victime
dimy manata amin'izay raha ranitranga ny 20 desambra tany taonanaro zay